tahinana nanombokazy le hoe bilan dia nipitandrina moa zany bilan dia hoe firy zany ny olona tena nafantatra an' Jesosy teo amin'ny ankonana, teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny mpiangona sy ny sisa zay le izy. Dia ndray mandeha hony nisy ramatoa zay tena mitory an' Jesosy dia fomba nanaovany azy meno nareo dia anontaniana ny olona dia hoe mahafantatra an' Jesosy ve ianao dia mivaliny zany samy hafa daholo. Ny sasany teny hoe za tompo tsy mipetraka eto fa anontaniana etsy ananina ny etsy dia zany mivaliny dia nandrotriny hoe keritry le ramatoa dia hoe mahafantatra an' Jesosy ve ianao za tompo tsy manao politika fa aza mba anontaniana an'izany tsisy mahafantatra dia ozy le ramatoa hoe andao hovaina indray taktika zany dia mba hitondrana ny olona amin'ilay resaka Jesosy dia ataontsika andreo hoe fantatro hoe Satana zay andeo zay no atao rangaha. Dia lasa izy nakany amin'ilay usine anankiray zay zany dia olona be dia misy mitabataba dia misy masinina manenoneno be zany ka fantatrao ve Jesosy fantatrao ve Jesosy andrasa notaniko an'zalahy Bernard mahafantatra Satana fa Jesosy fantatrao ve Satana andrasa notaniko an'zalahy Bernard maneno zany tatatatata mahafantatra Satana ve ianao andrasa notaniko zalahy mahafantatra ve usine io raha misy malala dia lazao izy fa io vadiny sady tsy fantatry ny Jesosy tsy fantany koa zany Satana zany ka zay raha atao lehibe ananketo tamin'ny atoa zay miaramila fantatrareo satria mitovy anniversaire tsy androany tsy androany akory dia ny raha ataony eto dia le hoe Jesosy zay zany ny titre ka hiantsa